Mitrarahaba tompoko ny varadrazantony indraindrana maritra nitoetry ny andro eto Madagasikara raha tazantsika amin'ny sary aza amin'izana-bolana izao dia mahazo vahana tanteraka ny orana somary miatoato amin'ny morontsiraka atsinana ny Madagasikara eny. Andrahona na anjombona mety arahana erikerika manify kosa izay ho an'ny ilana atsinana ny afovoantany. Ia malefaka miandalana kosa izany manomboka amin'ny alarobia ho avy izao ary verina ahazo vahana indray amin'ny faran'ny herinandro. Raha mahakasika ny maripana indray dia tombanana isy fiakarana kely maripana ambany indrindrana izany na tsy izany aza dia tsy anatena hoe mafana be manao ny isika akory satria ao anatin'ny ririnina isika izao dia mety mbola angatsika hatrany ny alina sy ny voamaraina. Amin'ny finan-toetry ny andro amin'ny rampitsy maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia ahazo orana malefaka somary miatoato ny any amin'ny morontsiraka ny faritra Ambatsoa, Analanjorofo, Toamasina ary manodidina ny Antalàna. Andrahona na andrahona mitsitokotoko kosa any amin'ny faritra Sava, mitendrina atsinanan'ny Sofia, aloatra mangoro atsinanana Vatovavy Fitofinany ary atsimo atsinanana Mpaka hatrany Taolagnaro. Ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobenina ibahan-toerana kokoa ny masoandro. Raha mitolakandro kosa indray dia hitoetrany ny orana malefaka somary miatoato any amin'ny faritra Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any amin'ny ilana atsinanana faritra Sofia, aloatra mangoro atsinanana Vatovavy Fitofinany ary atsimo atsinanana. Ny faritra hafa moa dia andrahona vitsy na ibalika be ny masoandro. Raha mahakasika ny maripana voavinavina ho amin'ny rahampitso maraina izao dia manodidina eo amin'ny 4 hatramin'ny 12 degré ho an'ny afovoantany. Ny atoandro kosa dia mety tafakatra 20 hatramin'ny 13 degré ho an'ny faritra anatiny. Ny any amin'ny morontsiraka atsinanana eo anelanelan'ny 14 hatramin'ny 17 degré ny maripana raha toa ka manodidina amin'ny 13 hatramin'ny 12 degré any amin'ny ilany andrefana. Ananika 13 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Imelaka sy Betsiboka. Amin'ny finan-toetry ny andro amin'ny alarobia kosa indray ary dia mety mbola ho hita faratrany ny orana malefaka any amin'iny morontsiraka ny faritra Sava, Ambatsoa, Analanjorofo ary manodidina ny Mahanoro, Vatovavy Fitofinany, atsimo atsinanana Mpaka hatrany Taolagnaro. Ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny mety ahitana zavona ihany maraina amin'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany. Raha mahakasika ny maripana indray dia manodidina amin'ny 9 hatramin'ny 14 degré zao amin'ny afovoantany, 15 hatramin'ny 17 degré morontsiraka atsinanana ary 13 hatramin'ny 12 degré ho an'ny ilany andrefana. 13 na 14 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara eny. Mivinantoetry ny andro amin'ny alakamisy ary namaranantsika sahady dia azo orana malefaka ny amin'ny morontsiraka ny faritra Sava, Ambatsoa, Analanjorofo, torak'izay ihany koa manodidina ny Vatovavy Fitofinany, atsimo atsinanana Mpaka hatrany Taolagnaro. Ny faritra hafa moa dia andrahona vitsy na ibalika be ingavy masoandro. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina amin'ny 9 hatramin'ny 13 degré zao an'ny afovoantany, 15 hatramin'ny 17 degré morontsiraka atsinanana ary 14 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 13 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka sy Melaka. Dia izay indray ny mivinantoetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.